izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo anefa fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady 7 ny volana aprily taona 2020. Alahady faharoa manaraka ny Pasika ary alahady fandraisana ihany koa. Mbola andiniantsika ny lohahevitra manao hoe mpandresy ny Tompo. Ny fampam-pivavahana izay tanterahantsika dia ny amin'ny liturjia endriny fahatelo. Ho fisaorantsika sy fiderahantsika an'Andriamanitra dia andeha iarahantsika mamaky ny salamo izay efa voalahatra manao hoe: isaorana anie Jehovah vatolamiko, izay mampianatra ny tanako hamely sy ny rantsan-tanako hiady, izay mpianatra fiarovana ho ahy sady fiarovana avy sy mpanafaka, ary ampinako sy fialofako izay mahafolaka ny vahoakako anoa. Jehovah, inona ny olona no ahianao azy, ary ny zanak'olombelona no heveranao azy. Ny olona dia tahaka ny zava-poana, ny androny dia tahaka ny aloka ny elona. Jehovah, ahondreo ny lanitrao ka midiny, tendreo ny tendrombohitra dia hidona ka ireny. Amen. Iomina mivavaka isika. Jehovah Andriamanitra io, ianao tokoa ny vatolampinay, ianao ny fiarovanay sy fialofanay. Fa inona tokoa moa izay olombelona no dia ahianao, ary inona izay zanak'olombelona no heveranao anay isan'andro. Koa mideranao izay Andriamanitra, fa ianao ny mpanafaka, ianao ny mpanavitra, ary aminao irery ihany no isiny ny hery lehibe izay tsy hatoerina. Misaotra anao ihany koa izahay fa na dia ny famafao taminay aza ny zavatry ny tany, nandritra izay herinandro ny diavinay izay, dia nampandresy sy namelona anay hatrany ianao. Koa raha natanteraka izao fampam-pivavahana izao izay Tompo, dia mifananao masina hitoetra aminay, hitarika anay ka hampifantoka anay ho amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Tonga eo amin'ny fotoana izay anatanterahana ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora asika izao ry havana. Koa aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hihira ny hira efa voalahatra. Ivavaka isika. Jesosy misaotra anao izay ankizy tanora no ity fotoana izay nomenao anay ity. Ahafahanay indray mianatra aminao amin'ny alalan'ny teninao. Amen. Ny soratra masina izay akantsika hafatra amin'ity an'io indray ankizy tanora dia izay hitantsika eo amin'ny Deutéronomie 7:20 ny 9-7. Deutéronomie 7:20 ny 9-7. Andeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: hanandratra anao firenena masina ho azy Jehovah arak'izay nianianany taminao, raha mitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka mandeha amin'ny lalany. Amen. Hanandratra anao firenena masina ho azy Jehovah arak'izay nianianany taminao, raha mitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka mandeha amin'ny lalany. Amen. Ity soratra masina ity ankizy tanora dia manoro hevitra antsika indray androany manao hoe: ny tenin'Andriamanitra izany tsy ianarana fotsiny, tsy atao tsenjery fotsiny, fa mila tandremana, mila ampiharina eo amin'ny fiainana ary mila hajaina sy arahana izay rehetra voalazany mba hanandratan'Andriamanitra antsika, mba hahatonga antsika ho ambony, ho entin'Andriamanitra amin'ny toerana ambony, ho asondritr'Andriamanitra izany. Dia eto izany dia tahaka ny hoe lesona any ampianarana ihany koa ny tenin'Andriamanitra, tsy atao tsenjery fotsiny, fa mila manao fampiharana izay lesona ianarana any ampianarana. Mila arahana tsara ihany koa ny toromarika ny mpampianatra, ary mila eritreretina tsara ny fomba nampianaran'ny mpampianatra azy mba hahatonga antsika hahita fahombiazana dia ho tonga amin'ny kilasy ambony, hisondritra amin'ny kilasy ambony ihany koa. Dia izany ihany koa izany no fiainana ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra izany izay ianarantsika ty am-piangonana sy ianotsika ty am-piangonana ampianarin' iray aman-dreny antsika, dia mila tandremantsika tsara, ampiharina amin'ny fiainantsika, fa tsy hoe ianarana fotsiny dia rehefa fantatra dia avelany, fa tena mila hiainana, ampiharina eny amin'ny fiainana, dia saintsainina tsara andro aman'alina ihany koa. Satria rehefa tanterakitsika izany dia asandratr'Andriamanitra isika, izany hoe omen'Andriamanitra toerana ambony isika, ary izy ihany koa no miantoka antsika. Ka rehefa atokana ho anazy isika dia izy miantoka amin'ny fiainantsika, izy no manampy antsika, izy no manolo-tsaina antsika, ary izy ihany koa mitaridalana antsika. Ka ny hafatra ho antsika ankizy tanora izany amin'ity androany ity dia andeha tsy atao fahalalana fotsiny soratra masina, fa tena hiainana dia ampiharina eny amin'ny fiainana andavanandrontsika eny. Amen. Andeha averintsika indray mandeha farany ilay soratra masina izay ao amin'ny Deutéronomie 7:20 teo manao hoe: hanandratra anao firenena masina ho azy Jehovah arak'izay nianianany taminao, raha mitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka mandeha amin'ny lalana. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay Jesosy noho ny amin'ny teninao izay manoro lalana anay, ny hitandremanay ny didinao
sy anarahanay ny lalanao. Dia tehirizo aty anatinay ary izany Tompo mba ho tena fiainana ao anay tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zahay Tompo fa tonga indray ny fotoana hankalazana ny teninao. Raha maky sy ny teninao izahay ankehitriny dia sokafo ny fo amampanainay ahafahanay manatanteraka izany. Ary raha iain'ny afatrao kosa izahay dia mangataka indrindra ny fanainao masina hiasa amin'ny mpanomponao mba hitoetra tsara aty anatinay ny teny rehetra izay ambareto ary ho mafiorina aty anatinay ny Andriamanitra mpandresy anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Iaraka mamaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Bokin'ny Deutéronomie 7:20, ny andininy 7 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Atolotra Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no hivoahany anatona anao, fa lalana 7 kosa no antsirany hiala eo anoloanao. Andidiny fitahino aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony tananao, ka hitayanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Anandratra anao ho firenena masina ho azy Jehovah araka izay nianianany taminao raha mitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ianao ka mandeha amin'ny lalany. Dia ho hitan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao dia atahotranao izy. Ho toizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona 1:1 andininy 1:7 ka hatramin'ny 9:7. Ary ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina 4:9 andininy 1:30 ka hatramin'ny 9:30. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nesorony ny vato, ary Jesosy dia nanandratra ranomasina ka nanao hoe, ray misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba inony fa ianao no naniraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy mivoaha. Dia nivoaka ny maty misy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafemo sara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka velao andeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Inona ary no holazaintsika amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no hatohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy
fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Iza no hiampanga ny olom-bo fidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tana-kavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fanonony aminao no namonona anay mandrakariva toy ny ondro vonoina ny fijery anay. Amen. Miarabantsika fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo ry havana miombana amin'izao fanompoam-pivavahana amin'ny alahady 27 volana aprily izao alahady 2 manaraka ny Pasika ary dia manonona hatrany ny fahasoavan'ny Tompo ho amintsika tsirairay. Ao am-bokin'ny Deutéronomie 29:7 hatramin'ny 10 no iarahantsika amin'izao fotoana ny toriteny izao. Ary dia ombantsika hatrany ny Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina atakaratsika ny hevitra tiany ambara ao amin'ny teniny. Nde verenana vakina amin'ny anaran'ny Tompo ireo andinin-tsoratra masina vitsivitsy ireo. Hatolotry Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao, izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no ivoahany anatonanao, fa lalana fito kosa no antosirany hiala eo anoloanao. Handidy ny fitahiana ho aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony tananao, ka hitahy anao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Anandratra anao ho firenena masina ho azy Jehovah, arak'izay nianany taminao raha nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka mandeha amin'ny lalany. Dia ho hita ny firenena rehetra ambonin'ny tany, fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao, dia tahotra anao izy. Amen.
raha ny hoany misy fikambana-pivavahana mifarana mivaky teny dia hiteniny ray fiangonana hoe aleloia amen satria manaitra ary mahavelom-bolo sahady izany soratra masina izany ny filazana hoe anatonanao ny fahavalonao amin'ny varavarana anankiray andositra anao ny fahavalonao amin'ny varavarana fito hivoaka amin'ny varavarana fito izy ny fanambarana hoe anolotra fitahina ho anao Andriamanitra naizanaiza tany alianao ary ny filazana hoe anandratra anao firenena ambony ny firenena rehetra ambonin'ny tany Andriamanitra ary ny farany hatahotra anao izy hotonony eo aminao ny anaran'Andriamanitra izany tsy ho velom-bolo raha miatrikady eo anoloan'izany soratra masina izany fa inona ary no fonosiny reto andiny soratra masina vitsivitsy ireto raha ireo teksta manodidina ao amin'ny toko fahafito amby roapolo dia mitodika amin'ny tsirairay ny soratra masina ka milazany hoe ozonina izay manao an'izao ozonina izay manao an'izao ozonina izay manao amin'izao ny toko fahavalo amby roapolo dia manambara indray kosa ny soratra masina mitodika amin'ny firenena manontolo ka manompoka amin'ny fanambarana fitahina andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ary manohy amin'ny filazana fanozonana izay lava dia lava ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatrany amin'ny fahavalo amby enimpolo manaraka eo ny fanorenan'Andriamanitra ny fanekena ao amin'ny toko fahasivy amby roapolo ny bokyny Deutéronomie dia mampianatra ny mahazava-dehibe ny atao hoe fankatoavana tsy fankatoavana fe fankatoavana fotsiny fa fankatoavana amin'ny fitiavana sy ny fanajana an'Andriamanitra izay ilay bokyny Deutéronomie fa ao anatin'ny bokyny Deutéronomie koa Mosesy dia mampita ny fehiny fanompony fitondrany ny zanak'Israely nandritra ny 70 taona amin'ny fomba mampihetsi-po ampatsivony ohatra ny fitondran'Andriamanitra tany anefitra tsy nivoto ny tongotrareo tsy rovitra ny fitafianareo fahaizana mampihetsi-po tahaka izany no nampatsivony Mosesy ny 70 taona tany anefitra ary no tononony izany rehetra izany na ny fampatsivana ny lalàna ny fiantsoana fankatoavana ny tsiany 70 taona ny fanompony ny tarian'ny zanak'Israely no tsahiviny ato amin'izao boky ny Deutéronomie izao rehefa manomboka ny toko fahavalo amby roapolo izay misy ny perikôpantsika dia misy fepetra mipetraka ao mba hahatanteran'ilay fitahina ny fankatoavana hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandry Jehovahandriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao fepetra ny fankatoavana ho amin'ny fitahina izay ny Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo raha mamaky ny baiboly manontolo isika dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Genesisy fa avy hatrany dia Andriamanitra nandrava ny endriky ny fahoriana dia niaizina nanarona ny tany nandamina ny korotana rehetra ary nametraka izay ilayntsika olombelona na inona ny zavatra hitranga dia izao fitahina no napetraka Andriamanitra voalohany ao amin'ny Genesisy toko faharoa ambin'ny folo nanao inona Abrahama fantatsika ny maro amintsika angamba ny tantaran'ny Abrahama dia napetrany fa ho tahiny Abrahama tsy nisy hoe raha toy ianao ka mankatona tahaka izao fa napetrany mialoha ny zavatra rehetra ho tahina ianao ary ho tonga fitahina ho an'ny firenena rehetra
ambonin'ny tany. Raha makany amin'ny testamenta vaovao isika dia Jesosy Kristy ilay feno fankatoavana loharano ny fitahiana. Ny Efesianina 2:7 isaorana ny Andriamanitra izay nitahy antsika amin'ny fitahim-pana rehetra any an-danitra. Amin'izany dia tsy hoe eto amin'ny 7:20 Deuteronomy fotsiny no ifantohantsika raha miresaka ny amin'ireo fitahiana ny ady ataon'Andriamanitra amin'ny fampandresena ataon'Andriamanitra amin'ny fahavalo, ny fanomezan'izay mety ilaina, fanandratana ny firenena ao ambony. Tsy eo fotsiny sika ny mifantoka fa ny Baiboly manontolo dia manao hoe ny planin'Andriamanitra dia fitahiana no manomboka. Na hanao inona ianao na tsy hanao inona, ny planin'Andriamanitra dia ny fitahiana. Ny planin'Andriamanitra dia ny famonjena. Ary ao amin'ny fankatoavan'i Jesosy Kristy no irenan'izany fitahiana sy famonjena izany. Izay ilay Romanina 9:20. Nomeny antsika maimaim-poana miaraka amin'ny Kristy ny zavatra rehetra. Izao soratra masina izao, izao havatr'Andriamanitra izao, dia tsy ampifantoka antsika amin'ny zavatry ny tany ka hoe andresin'ny fahavalo ho tahiana raha miditra na mivoaka, ho tahiana amin'ny tany rehetra izay alehako, fa ampifantoka antsika amin'ny Kristy ilay loharano ny fitahiana. Izao ary ny afatra riavana. Ao amin'ny Kristy ilay mpandresy, raha tonona hoe mandresy ny tompo, ny fandresen'ny tompo dia misy lalana tsy voafetra. Ny fandresen'ny tompo dia misy lalana tsy voafetra. Ao amin'ny Kristy, ny fandresen'ny tompo dia misy fitahiana tsy voafatra. Misy fitahiana tsy voafatra. Mandresy ny tompo, ao amin'ny Kristy ny fandresena misy tanjona tsy voafefy. Tanjona tsy voafefy. Misy lalana tsy voafetra. Ny lalam-pandresena itondrany Kristy antsika. Eo amin'ny 7:7 hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo averina indray. Atolotry Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao, izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no ivoahany anatonanao, fa lalana fito kosa no andosirany hiala eo anoloanao. Ray ny idirany fa fito no andosirany. Ny fito dia milaza fahafenoana, ny fito dia milaza zavatra tsy voafetra. Famasinana koa, izay ilay fandresena enton'ny tompo ho an'ny fiangonany. Ny tompo ilay niantoka ny fankatoavana tsy vitantsika zato isan-jato. Ny tompo ilay niantoka ny fankatoavana teo amin'ny hazo fijaliana mitondra fandresena. Lalana fito no ivoahany fahavalonao, andositra anao. Mety miatrika ady amin'ny ara-pahasalamana isika. Mety miatrika ady amin'ny ara-tsosialy isika, ady-piainana. Mety miatrika ady amin'ny fitsarana isika. Mety miatrika ady ara-bakiteny isika ka misy te handefina antsika mihitsy. Fa izao, Kristy niantoka ny fankatoavana, manokatra lalana tsy voafetra ho an'ny fahavalo te hamely anao. Tonga eo anatrianao ny fahavalo varavaran-tokana ny idirany, fandositra anao izy. No ny amin'ny Kristy ilay nankatoto eo anatrehan'Andriamanitra hiantoka ny fandresenao. Fito ny varavarana ivoahany. Tsy voafetra, tsy azonao refesina, tsy azonao isaina ny vahaolana izay tiany tompo hitondrananao amin'ny fandresena. Ianao mieritreritra hiady mandritry ny adiny iray, fa ny tompo mandresy ao anatin'ny 2 segondra hitondranao amin'izany. Izany ny hevitra zao soratra masin'izao ry havana. Mifantoka ao amin'ny Kristy ilay feno fankatoavana, ny fahatanterahany fandresena amin'ny lalana tsy voafetra ho antsika. Ny faharoa, ny fandresen'ny tompo omena antsika dia misy fitahiana tsy voafatra. Fitahiana tsy voafatra. Averina indray ny Genesis 2:12. Raha niantsony Abrahama Andriamanitra dia nanonona taminy hoe ho tahiana ianao
ary tonga fitahina ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy mbola teo zany hoe adalany Abrahama tamin'ny Agara, tsy mbola teo izany fiainan'izy Sara tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny fitahina dia napetraka Andriamanitra teo anoloany Sahady. Teny fampanantenana tsy miova io, ary ho an'izay taranaka Abrahama rehetra ilay iray ny mino dia mbola mitoetra mandraka ankehitriny zany. Fitahina tsy voafetra. Tsy voafetra manao ahoana moa? Eto amin'ny andinin'ny 5 dia hoy ny soratra masina: andidiny fitahina ho aminao Jehovah mitoeram-barinao sy izay rehetra ataony ny tananao, ka hitanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao anao. Eo ny zavatry ny tany, ny fanambinana anao amin'ny asa mandrara, ny asan'ny tananao, fa ny tapany faharoa dia mampiandrandrantsika indrindra ny fahasoavana omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Tsy ny zavatry ny tany ihany ny fanambinana ianao amin'ny asanao, amin'ny fahombiazana samihafa eo amin'ny fianarana na izay mety ezaka nataonao, fa ilay fitahim-panahy an-danitra hoy ny Efesiana 2:7. Manitra indrindra samy olona isika, hoy Paoly apôstôly mampianatra ny amin'ny fandraisana ny fahafatesana ao amin'ny Korintiana 1:15-17, raha ny amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy. Eto ny soratra masina dia manambara tsy ny hamenona ny fitoeram-barinao ihany, fa ny hamenona fahasoavana ny fiainanao manontolo eto an-tany hatramin'ny mandrakizain'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany. Saintsainy zany ry havana, ny fandresena omen'ny Tompo tsy mijanona amin'ny zavatry ny tany, fa tonga amin'ny zava-panahy, ny fanjakan'Andriamanitra, ny fiainana mandrakizay tsy hita fetra ary tsy azonao afatra miaraka amin'ny Jesosy Kristy ilay efa nankatohan'Andriamanitra. Ny fahatelo dia hitantsika eo amin'ny 5 sy ny 10. Ny fandresen'ny Tompo dia misy tanjona tsy voafefy. Tanjona tsy voafefy. Ny anaran'Andriamanitra dia ho voatonona. Ny faharesen-dahatra dia ho hita amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izay ny 5 sy 10 ankoatra ny hoe anandratra anao ho firenena masina ho azy Jehovah Andriamanitrao. Manana tanjona Andriamanitra raha mitaona antsika ho amin'ny fankatoavana ka hibazana Kristy ilay miantoka ny fahatanteran'izany fankatoavana izany. Ny tanjony tsy ny ho anao sy ny zavatry ny tany fotsiny ihany, tsy ho anao sy ny mandrakizainao fotsiny, fa ho an'ny firenena rehetra, mba ho tononona ny faharesen-dahatra amin'ny firenena rehetra ary mba ho hita ny voninahitr'Andriamanitra. Izay no hevitry ny 5 sy 10. Dia mbola fintiny ny vavaka nampianarin'ny Tompo zany, rehefa mifarana ny fivavahana ataontsika dia tononona ny hoe ahoana ilay izy. Anao ary nareo laza mivadika tsy maharanay izay ny an-danitra. Anao ny voninahitra, ny vavaka ataontsika, ny valim-bavaka omen'Andriamanitra, ny kendrena ao anatin'izany dia tsy ny ahasitrana anao, tsy ny ahabe ny afeno ny fitoeram-barinao, tsy mbola ny anananao fiainana mandrakizay, fa ny isehon'ny voninahitr'Andriamanitra ka ny anonana ny anarany maneran'izao tontolo izao. Ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalehan'ny lohalika rehetra. Voatay ianao, voavonjy ianao, mandresy ianao, fa omem-boninahitra mihoatra noho izany Andriamanitra. Izany ilay tanjona tsy voafefy, tsy misy ahasakana ny isehon'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'izay fampandresena atolony ho antsika. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, raha voizina ny loha hevitra hoe mandresy ny Tompo ao anatin'izao volana aprily izao,
dia tsarovy ary araka ny deutéronomia fa ilay tompo ny antoka ny fankatoavana tsy vitanao zato isan-jato dia mahatonga anao andova fandresena ny fahavalo amin'ny lalana tsy voafetra, amin'ny fitahiana tsy voafatra ary amin'ny tanjona tsy voafefy. Dia ny voninahitra Andriamanitra izay efa hiantsony antsika raha teo ao amin'ny fanjakany. Ilay tompo feno fankatoavana ny ho raisitsika ahatonga antsika andray ny fandresena ao aminy. Amen. Vavakisika, ny tendrehitra avy aminao tokoa Andriamanitra dia mahasoa anay ary manintsy ny dianay. Misaotra tamin'ity androany ity izay nampahafantaranao izany teninao izany indray. Fa ny fandreseny Jesosy Kristy tomponay dia misy fitahiana tsy voafetra, misy lalana tsy voafetra ary indrindra tompo misy tanjona tsy voafefy ka mitarika anay ho any amin'ny zava-panahy handroso eo anatrehanao. Tsapanay nefa ankehitriny Andriamanitra fa toa tsy mifantoka amin'izany fitahiana ao aminao izany izahay, tsy manaraka ny lalana izay atoronao izahay ary tsy manaiky ny tanjona izay apetraka ao eo amin'ny fiainanay. Fa ny zavatry ny tany ihany no mahaliana anay sy mahafinaritra anay ka ireny ihany no ankamaminay. Izany tompo no hifona anay ankehitriny. Koa mamindrafo aminay, vonoa ny fahadisoanay ary diovy ihany koa ny fonay fa ny teninao nefa ny teny hoe indray mpimasy monja no afozako anao. Ary na dia tahaka anjaka aza amin'ny fahotanareo dia ovitsiako tahaka ny oram-panala. Koa izany Andriamanitra no asahinay manantona anao, mibebaka eto anatrehanao. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy ary nanaovanay izany vavaka izany, anateranay ny fofonany eo anatrehanao. Amen. Ho antsika izay nihaiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'Andriamanitra dia mitsangana handre ny teny somafaly atolotro ny tompo antsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny tompo, fa toy indray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa namelomany zanaka izay tiany. Fa ndray aza tsy mitsara olona fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka. Mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany indray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny indray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny tengo ka mino izay maniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohana, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Koa ambara ary fa voavela ny elokareo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miderany tompo.
antsika izay voavela heloko dia andeha ambaratsika ampabe masiny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana faharoa manao hoe isika minan'Andriamanitra iray raitsotoa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na tsy hita ary an Jesosy Kristy tompo iray zanaka lahy tokan'Andriamanitra nateraky indray ny talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ray amin'ny zavatra rehetra izy ny nahariana izao tontolo izao sady famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny marivoritsiny dia tonga olona izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapaham-pôty Pilato izy maty izy ka nalevina nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra any an-danitra izy ary mipetraka tanaka fanandray avy any nivindray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana isika mino fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka izy teniteny tamin'ny vava-mpaminana masina miorina ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-kely sady manantena ny fitsanganam-paty ary ny fiainana mandrakizay amen. Iomina mivavaka fangatahana ry havana. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay fa ianao dia mampandresy anay mandrakariva tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Koa mangataka aminao ary izay ankehitriny dia ry izao ty anatin'ny fiangonanao tsiraray avy izany fandresena efa natolotra ao anay izany. Ary tario amin'ny fananao masina izahay Tompo ahazona izany fandresena izany. Mba handehananay ao anatrehanao mandrakariva ka handraisanay ny fitahinao indrindra hanatraranay ny tanjonao aminao Jesosy Kristy. Tompo, ampitombo ihany koa ny finoana ianao indrindra ny fanahinay hitombo hery eo anatrehanao. Dia io Tompo izao fiangonanao izao handroso hery ary hatratra ny tanjony dia ilay fiainana mandrakizay ao aminao. Io ihany koa Tompo ny mpiandraikitra izao fiangonana izao izay tarihan'indray aman-dreny mpitandrina sy ireo birao mpiara-miasa amin'ny mpandraraha rehetra ny kristianina maro tsy ankanavaka. Ianao no efa mitondra ny fandresena ka mampandresy ny tsiraray avy. Ahafahan'izy ireo mandresy izay sakatsakana rehetra tsy ahafahany mampandroso izany fiangonanao izany. Ary indrindra ihany koa ahafahan'izy ireo mijoro amin'ny tanjaka sy ny hery avy aminao hanatotosa ny asanao. Jereo ihany koa Tompo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara indrindra ny mpiandraikitra foibe izay manatanteraka ny fivoriana mandinika ary mihevitra izay hampandrosoana ny fiangonanao. Dia ilay fananao masina mpanolon-tsaina no hampianatra azy ireo mandrakariva ka hanolo-kevitra azy ireo ny amin'izay tena hampandroso ny fiangonanao fa tsy ny amin'ireo izay ahitrahitra fotsiny ihany. Io amin'ny tanam-pitiavanao ihany koa Andriamanitra ny firenenay. Fantatrao Tompo ny faharatsiana rehetra izay manjaka eto anivon'ity tany izay nametrahanao anay ity. Dia ny fandresen'i Jesosy Kristy izay efa nomenao azy dia irina ihany koa mbola omenao anay ary omenao izao firenena izao, omenao ny vahoaka malagasy rehetra mba handresena ny asan'ny aizina ka ny famirapiran-tantavanao ane no hanazava ity firenena ity. Izany Andriamanitra no etaeta tianay entiny eo anatrehanao ary ny vavakay dia ampimboninay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe Rainay izay ny an-danitra masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataonay ny sitraponao ity ajanjakanao mianany nasazanay
ary mamelanoliko e tahako namelana isimeloko taminay aza mitondra ny afakapana manafahana amindratsy anao fanjakana sy mery ary voninahitra mandrakizay amen. raisoa ny tsodrano izay tonoana sy atolotra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionana ny fonareo anie sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra mandihana hampandresy anareo ny tompontsika amen. Ho an'Andriamanitra irery aneny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.